Ny ataontsika hoe fiainana dia sy ny olona sy ny tany zany nisan'ny tafiditra ao anatin'ny aloha hevitra ihany koa manko izay manahoana tokoa izy io satria misy menimenina hoe maninona moa ny biby indray ny tsara karakara nefa ny ankizy atao aminay raha tsy mianatra sy ny salam'izany nareo anatin'ny mpisehatra amin'izy ity ahoana ny ahafahana manazava ny sain'ny olona ny amin'ny hoe tsy afa-misaraka ny olona sy ny zava-maniry. Fomba fijery moa zany dia tsy azotsika hometsiny mivantana kosa fa ho anay kosa ny ataoko hoe sehatra iasana ka hitondrana famelabelarana eto dia ny mahakasika ny hoe ny akamaroany miaina dia zany na ny fiainana dia miaina araka ny tenyka teo na ny anaty ranomamy mikorina zany hoe renirano zany na ny anaty varia any anaty ranomasina dia ny ambin'izay ny dia tanety dia reo zavatra ireo nefany nanana ny toerany ary talohany nahatongavany atao hoe asa fivelomana nataontsika olombelona dia any anaty ala avokoa ny aina ny biby tateo arina rehefa niditra nitrandraka n'ireo arena voajanahary ireo tsika dia niditra amin'ireo sehatra rehetra ireo dia nanjary tery ny fahaveloman'ireo biby ireo dia nisy amin'ireo manjary lasa niverina nakaty amintsika olombelona ihany koa zany hoe zay zany le fifamenoana raha samy nanajany anjara toerana zany ny olombelona sy ny zava-mananaina zany hoe ny aina dia azo antoka fa lamina kokoa efa tsy zay tsony nefa ny zava-misy fa efa mila miezaka zany tsika mba aprindra na hoe ametraka lamina mba samy anana anjara toerany le voalaza ao anaty roy voary ireo zany mba hitoy atrany izy nefa ireo indrindra ihany koa ny tena miantoka ny fahavelomantsika olombelona zany raha tsy resaka ohatrany hoe am'izao fotoana moa rotsakorana zany zao tsy avy aizakory io fa avy amin'ny fananatsika ny ala zay mandray anjara ngezabe eo am'izay fiodinany ny rano zay ho tonga ho zavatra mahasoa atsika olombelona le famenoana tsy hoe mifanohitra kory satria any androy manokana zany zao raha zay ny resako mahakasika an'le sokaka le karazana sokatra hitantsika teo dia nametraka anisan'ny anankiray teto Madagasikara nametraka fomba fiasa iarovana ny manokana ny faritra androy dia ny fananana ny lilin-tany io lilin-tany io zany dia mametraka fa tsy ry zareo tandroy irery zay monina any androy na hoe tavy any androy no manana an'io fady fa am'mahaliliny tany azy dia fady ny tany rehetra zany hoe nizaniza mandalo any dia tokony any miasina sy anajany zay fomba mpiainana zay reo famenonareo zany no ahafahantsika mijery mana hoe raha tena alalinina zany no fomba fijery sy ny fanaovanjavatra dia tsy mifanohitra mihitsy na ity aitao rakajy mirindra ty sy ny fiainana fototra zay nananatsika malagasy zay mampiavaka atsika indrindra ihany koa tsy fantako nanahavaly ny fanontaniana monsieur Fetika toy izatsika ny fifampizarana fa niendrika mifankalazana manao ahoana zany amin'ity taon'ity zany raha miresantsika izany rehetra ho an'ny amin'ity taon'ity zany dia nizahana hoe fankalazana virtuel daholo zany tena atao any fankalazana national kanefa kosa zany eny anivon'ny faritra kosa dia misy zany ny fampiasana sy fampiarana ireny fitaovana vaovao ireny amin'ny fanatanterahana ny resaka fanaovana tombana na ny resaka suivi sy amin'ny resaka restauration zany na fanarenana ny aina dia mihitsy zany no atao raha ho an'ny fampahafantarana indray zany dia tsara moa zany ampahafantarana fa ho an'ny eto Madagasikara manokana zany dia eo amin'ny mihoatra ny 14,000 espèces io zany resaka zava-maniry zany na planty mbola maro amin'izy ireo ihany koa zany no tsy fantatra na andalam-pikarohana kanefa zany reny zava-maniritsika ireny dia tena maro tokoa ny so azo avy amin'ireny dia te ampahafantatra zany zay ao anatin'izay fankalazana izay fa manana natsotsika hoe catalogue des plantes à Madagascar zany tsika zay karazana sita ahafahantsika mijery ireo anarana ireo zava-maniry rehetra eto Madagasikara raha ohatra zany ka misy anaran'ny zava-maniry vaovao zany dia tokony hitantsika ao anatin'izay catalogue des plantes izay ny ranana molavola tamin'ny NBG moa zany io catalogue des plantes sy tropicaux io zany ho an'ny Madagasikara dia raha ny resaka biby indray zany dia tsara zany mampafantatra fa manana plateforme isan-karazany zany tsika raha ohatra ny hoe sahona fotsiny zany dia misy an'le hoe amphibia web io zany ahitantsika ny
karazana sahoana rehetra maneran-tany fa indrindra ihany koa zany a ny karazan-tsahoana eto Madagasikara. Misy ihany koa zany a ny les murs portal hitantsika ao zany a fitaovana afaka iseraserana zany a mikasika ny varika rehetrarehetra zany a dia afaka miditra ao daholo zany a miditra membre ao daholo zany a izay te hiditra. Eo ihany koa zany a ny resaka fampahafantarana ny lalàna koa zany a izay atao anatin'ny fankalazana ity zava-dehibe tokoa manko izany satria maro zany ireo azo lazaina hoe tsy fanarahan-dalàna izay hita tatoato a tena rongatra tokoa zany a raha hitantsika teny amin'ny tambazotra tserasera ireny a dia ilaina zany mbola tena ilaina mampafantatra ny lalàna. Misy zany atsotsika hoe plateforme juridique izay ahitantsika ny karazana lalàna rehetrarehetra izay feny resaka bibidia tafiditra ao ihany koa zany zava-maniry dia ao anatin'izay plateforme izay a plateforme SWM manerana nambolavola tamin'ny VCS-CFAO moa zany izy io a ary tianay ampahafantarina koa zany lalàna rehetrarehetra satria raha nyroso tamin'ny fankatoavana ny fifanarahana iraisampirenena momba ny varotra iraisampirenena ireo karazany zava-mananaina izay atahona ho lantamingana zany tsika dia mandala izay fifehezana ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo ary mampiasa ny politika ny tolérance zéro zany amin'izao ministera ary tsy lefitra mihitsy zany raha ohatra ka misy izay tsy fanarahan-dalàna izay zany amin'ny fitazomana tsokosoko na amin'ny fanondrana tsokosoko ireo arena voajanahary tsika eto Madagasikara izay.